ka isika ny vahiny manaraka dia resaka amin'ny tontolon'ny fandrahoana sakafo. Izy indray no miaraka amintsika eto a dia tahina razafy miantso avy eo amin'ny les 3 Métis. Inona vaovao anao tahina? Salama tompoko aloha ny vaovao angamba tsy de misy fa tondra sakafo kely, tondra zavatra zay karakarainay. Karakarainay ao amin'ny 3 Métis mba hoentina kely aminareo mba ampisenena moa zavatra vokatra ao. Ohatra hoe inona zany zao le sakafo? Bona ny zavatra ny préparenay ho anareo zany zao a de jambonneau de volaille à la forestière. Jambonneau de volaille à la forestière. Tongosoa an'akoho miaraka amin'ny andriala. Fian'akoho natao ohatran'ny tongosoa miaraka amin'ny andriala. De miaraka amin'ny ratatouille kely a sy gratin dauphinois kely miaraka zany hoe sakafo natao ana fety izy a azon'ny renim-pianakaviana rehetrarehetra na raim-pianakaviana karakaraina any an-trano koa. Satria tsy narampitso sika de efa fety alahady amin'ny pentecoste. Oui, de zay indrindra. De amin'ny latsinainy pentecoste. Talata amin'ny pentecoste. Misy illustration kely angambany eo afaka alefa angamba le izy hoe jambonneau de volaille à la forestière mini. Otra diso le soratra rataroy. Rehefa manao sakafo ohatr'izao ve nareo tahina ohatratry ny ahoana ny fomba hisafidiananareo ndeo zao indray ny andeha atao loka? Déjà izy aloha tsy maintsy mandeha ny tsena mijery hoe inona ny produit misy, inona ny zavatra satria ho ana cuisinier ohatra ny artiste rehetrarehetra ihany zany hoe miainga amin'ny inspiration le izy de makeny tsena ianao mijery hoe inona zao zavatra mahafinaritra anahy, inona ny zavatra tiako karakaraina, inona ny zavatra miresaka amiko. De teto zao tsika nahita girolina tsara be ako teny an-tsena, nahita legioma tsara de ino no nezahako ny karakaraina namoana. Zao zany zao ianao zany mikarakara io zany zao mba hazavao aminay hoe ohatratry ny ahoana zany zao ny atao. De zany sady ianao zany zao tena montsimontitra be mihitsy fantoka mila concentration kely aloha le taoko mahity jambonneau ty taoko mahity. Oui. Zany ahoana ny fanazavana an'io? Zany hoe izy io fian'akoho nasorina ny taolany. Nasorina ny taolany a de nasiana girolina zay vao teteteteka hitanareo nitetehako teo a de nasaisonnena sira sy ny poivre de avy eo fonosina ao anatin'le papier alu zany hoe formena ohatran'ny jambonneau ihany zany izy. De formena atao anatin'le papier alu izy a de le taolana indray no nalaina nanaovana rony nampiarahana kely amin'ny karoty a, oignon a, poivre sy ny tariny a de narotsaka tao anatin'le ron'akoho le rony le jambonneau. De eto zao mikarakara an'le ratatouille zany hoe mikarakara amin'ny ratatouille efa fatatsika rehetrarehetra abazana aubergine sy poivron sy courgette sy tomate sy oignon. De eo mandra-pahamasaka iny zany de manam-potoana kely hikarakarana an'le ratatouille mba hahafahany tsara. Eto tsy maro tsindromoko kely le jambonneau le papier alu mba hahafahany tsirony le rony a imiditra any anatin'le jambon mba hametsiro anazy tsara. De le vao afaka 35 minutes moa 40 minutes eo a de avoaka le jambonneau. De eto zao sy mamerina mikarakara an'le ratatouille zany hoe maneny zany hoe croquante anazy mila legioma andrahoina aingana mba tsy hampamodaka anazy. De za iny sady mbola mitazona an'le couleurany no mitazona an'le texturany hoe croquante tsara. Ohatran'izao le izy rehefa ohatra ka vita le jambonneau atsika jerena mba mahazo forme tsara. Tanjona koa anatin'le izy mba mora hohanina le izy, mba mora hohanina mba tsy manahirana le olona mihinana anazy fa zay moa ny andehanana any amin'ny restaurant de manao an'le sauce forestière kely tsika zay abazana girolina, oignon, champignon de Paris kely asitsika herbe kely mba hampatsirotsiro anazy. De somary endasitsika kely nazy loko kely fotsiny le akoho de tsika zao manao dressage am'izay. Ino zany zao natokana ho an'olona ray io zany zao? Natokana ho an'olona ray io zany zao. Zao le gratin de le jambonneau sy le ratatouille. Le gratin zany ny accompagnement am'izao? Le gratin accompagnement. En fait ny accompagnement
tokony misy anankiroa foana zany hoe mba misy legioma de misy féculent le legioma mba moramora an'le fandevonana an'le izy mba hampisy fibre ny anatin'le vatana satria mihinan-kanina tsy vitany hoe lany le izy fa rehefa aveo manahoana ianao avy nihinana an'le izy narary ve nkibonao tsy mahazoanao de fokasigara enao zay zavatra eno de tonga aloha zany de miarary anareo ny tokantrano azo tomana am'izao ora zao satria ora fisakafoanana mihitsy zao ina le menu anankiray le anankiray millefeuille au fruit rouge dessert zany zay dessert zay tsindrin-tsakafo kely zay nata amin'lefa lasa ary mifetindreny de millefeuille izy mpahapazana patina feuilleté miaraka amin'ny crème diplomate colis de fraise de fraise zay zany nataotsika eto zany hoe izy moa efa eo ampanaovana atsika arahinao zao ny fraise de apetraka tsara fotsiny le pâte feuilleté de asina crème diplomate le crème hitanareo manelanelana anazy iny dina moa le hoe crème diplomate tsy manao diplomatie fa crème chantilly sy crème pâtissière no atambatra de zay zany mba manamaivamaivana kokoa an'le crème pâtissière mba tsy tena crème pâtissière zao somary mavesabesatra de alégena kely amin'ny crème chantilly izy ahafan'le olona mihina zavatra io antsay mihitsy no tena mahavarina anao hoe ny dessert tsindry sakafo de rehefa tonga eo amin'izy nefa de le olona miteny hoe za tsy hinana ntsony fa efa voky be aha ka zay indrindrindra misy ny olona le dessert zany tsy voatery ho pâtisserie foana ary tsy voatery ho fruit foana arakaraka ny sakafo nohaninao teo aloha sy ny teo arina ny tokony hinanao dessert matetika ny dessert nefa ny tokony zavatra tadidinao indrindra rehefa mivoaka ny restaurant ianao satria iny ny zavatra mamy foana ny mahafinaritra ny vava indrindra rehefa ohatra ka mivoaka amin'ny toeram-pisakafoanana na mivoaka eo amin'ny latabatra amin'ny nefa matetika ny tadidy farany indrindra de ny addition iny ny tadidy foana iny rehefa mivoaka ny restaurant hoatsika lehilahy tsy maome pour efa metsiketsika be namana saosy vonainao le chantilly sakafo za fa tsy le kantsaka enara de misaotranao isandray mosy teo tahina tena sahirana tamin'le sakafo de ohatrany adinika anao chef tahina fa fantaniko fara fotsiny saigna adiniko inona rehefa ina de akanjo matimaty anaovanao de inona rehefa ina de fotsifotsy arakarahazay mampetipety ana zany hoe zay akanjo madio eo fotsiny fa tsy maintsy madio foana fotsiny tsy misy hoe rehefa chef de zao ny couleur tsy misy tsisy ohatrany hoe misy étoile na galona na ohatrany eo am'le toko no mahasamy hafa anazy matetika chef manao an'le anina lava be iny de ny komisy somary fohifohy de ohatrakoatran'izay fa ny amin'ny akanjo samy manana ny akanjo tiany anaovana fa rehefa akanjo madio fotsiny de zay ngamany de maharo ny akanjo moa tsy de tena natokana hoena fa anisany natokana iarovana an'le cuisine koa zay tena anisany satria misy anina mafana be anisany tafiditra anatin'ny sécurité any cuisine ny akanjo saotra indrindra nanakiny vahiny teto amin'ny fandaharana Midi Ma'nifik de ny restaurant 3 Métis eo an-taninandro no misy anazy eo amin'ilay kiondalana io de eo anao no miditra de rehefa miditra anao de teny fotsiny avy any Midi Ma'nifik zay de tonga nareo de mahazo latabatra tsy nanao réservation fa aloha fotsiny addition rehefa mivoaka